Miderany Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Aleloia. Hivavaka isika, rainay izay any an-danitra, misaotra anao noho ny amin'ny fahasoavana izay ataonao aminay ahafahanay mananjaka amin'izao fampiompivavahana manokana iarahanay eto izao. Mangataka ny fanatrehanao an'ity fotoana ity, mangataka ny fanahy masina ampiteny ny vavaka rehetra izay andray anjaka fitenenana ho an'empony izay rehetra miaintso manaraka izao fandahakana izao ihany koa. Ka amin'ny fotoana izay ho tanterahany hitondra fitahiana, hitondra hery ho anay rehetra. Fatononay aminaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Ampifaliana no iarabanantsika izay manaraka izao fandarana izao, manonona ny fiadanan'ny sabatany ho aminao. Ary fantatsika loatra moa fotoana manokana ny anio izay anentanana etsika fampitsarana ny herisetra amin'ity taona 2024 ity. Mino fa hitondra hery, hitondra fanavaozana ho an'ny tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao ny afatra rehetra izay hoentina eto. Tongotra zesao miantorahako mpanompona feno misy vonjyoay tena azo antoka o fifaliana nomena tsy ho tapitra mandrakiza fiadanana no tsapakora Nilanao Jesô fanaona mo no saikyo mimihira toizao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jesô malalako Raisure ni sautra tulotrofa tena vukatini fu Jesu
tsy mendrikazare atokany hoanao favononao anarady naomorana ho sarotra ianao no ianteherako ka tsy mba manantahotra fa nahoanamo no sahiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisoraisore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo fa nahoanamo no sahiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisoraisore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo iaraka handray ny baibolitsika isika ka maky izay voasoratra ao amin'ny eksôdôsy toko fa 20 ny andininy fa 12 eksôdôsy toko fa 20 ny andininy fa 12 hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny vaky ny teny manajany irainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao hoanao. Iaraka hivavaka mandohalika isika. Ry Tompo rainay tsara sy masina indrizany an-danitro, misaotra sy mankasitraka anao izahay. Fa mbola velonay na indray ka tratra izao andro masina izao. Misaotra anao noho ny fahafahanay manao izao fanompom-pivavahana izao Tompo. Raha mandohalika eo anatrehanao izahay dia mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fanahinao mba hitoetra aminay tsirairay avy, handray ny teny izay omena anay izahay amin'ity andro masina omenao anay ity. Mangataka koa izahay mba anadiovanao anay amin'ny tsy fahatanteranay rehetra, indrindra amin'izao andro manokana izay hiadiana amin'ny herisetra izao. Mangataka izahay rehetra izay voreto mba tsy hanao herisetra na amin'ny kely na amin'ny lehibe. Ampio izay Jesosy malalo mba nanatoetra tsara ka ho tia ny mpiara-belona aminay. Ahay fampiraharaha, ahay fampihevitra, ahay fanampy amin'ny lafim-piainanay rehetra. Fatononana sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Amen.
ankehitriny tsika dia tonga eo amin'ny fotoana manokana fampiovana ho an'ny fanatitra sy ny ampafolony. Manana lohateny tsika androany manao hoe ilay andro iray ny falian'ny lanitra. Hoy ny Genesis 2:22-20. Dia hoy izy, aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia nilay tokanao. Toetra iray mampiavaka izay matahotra an'Andriamanitra ny fankatoavana ny torolalana izay lazainy. Anio tsika dia andinika izay voalazan'ny Genesis 2:12-20. Hitantsika tao fa tsy niaro ny zanany tamin'Andriamanitra Abrahama. Avy amin'ny ohatra nasehoan'ny Abrahama no ianarantsika fa ireo izay matahotra an'Andriamanitra dia tsy miaro ninninona eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy amin'ny fotoana mety amin'ny fotsiny vao hanome izy ireo, fa tsy misy na inona na inona everiny ho malala na lafo na koa hoe sarobidy loatra ka tsy tokony natolotra an'Andriamanitra. Rehefa niatrika ny fizahan-toetra tamin'ny mpahombiazan'i Abrahama, tamin'ny nafoizany zanany latokana ho fanatitra, dia tsy hoe tsy natsikaritra an'izany akory Andriamanitra sy ny lanitra manontolo, fa tamin'ny fomba tena kanto ary no nanehoan'ny ramatoa Ellen White izany fotoana izany. Hoy ny voalaza hoe ny fankatoavana feno sy tony nasehon'ilay patriarika dia nahagaga ny lanitra manontolo. Nisy oby sy fiderana natao ho fankalazana izany. Hitantsika izao ny bokin'ny patriarika sy mpaminany takila 7:20. Fankalazana lehibe ny tany an-danitra tany rehefa naneho fankatoavany i Abrahama. Amin'izao andro moderna izao dia mety azontsika tao ny laza hoe mety nitiaka ao an'i Abrahama mihitsy ngamba n'Andriamanitra sy ny lanitra manontolo, na mety eo am-pitsanganana mihitsy ny nanaovan'ny zareo azy izany. Tena fotoana mahafinaritra izany fatokiana izany. Ankehitriny anefa dia miezaka Satana mba tsy hahatonga antsika katao an'Andriamanitra, hahatonga antsika tsy hanome ampatokiana sy hampahalalan-tanana. Zava-dehibe nefa ny atsarovantsika mandrakariva fa ny lanitra manontolo dia mijery ny safidy izay ataontsika. Mihaino ny feon'Andriamanitra ve tsika sa sanatria mihaino ny feon'ny devoly? Tsarovy fa malahelo Andriamanitra sy ny lanitra manontolo raha mihaino ny feon'ny Satanitsika. Tahaka ny Abrahama nefa rehefa mankatao an'Andriamanitra isika ary koa tsy miaro ninninona eo anatrehany dia manao orakoram-pifaliana ho antsika ny lanitra. Mivavaka amin'ity aon'ity. Raha mamerina ny ampafolony sy ny fanatitra isika dia mba hitondra fifaliana ho an'ny lanitra ny fihetintsika. Dia fanomezana ampatokiana izay ny tsara indrindra izay ananantsika omena an'Andriamanitra. Hiaraka hivavakantsika. Ranay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra noho izao fotoana sarobidy izao. Ianaranay matoky ao anatrehanao. Misaotra ny amin'ny lesona izay avy amin'ny tantaran'i Abrahama. Ampio izay Andriamanitra hanome ampifaliana ampatokiana ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.
Rakizy malalo tratry ny andro manokana ho fankalazana ny ady amin'ny eksetra izay ankalasaina anio. No ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika dia manafatra manokana ho an'ny ankizy Andriamanitra. Ary satria isika ankizy ihany koa dia mety andray anjara hanao eksetra amin'ny hafa. Kanefa ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mifandrin'Andriamanitra ao anasy ianao dia mba ho isan'izay mpanohatra n'izany eksetra izany isika ary ho mpizara fitiavana toa an'i Jesosy. Ny tokotenintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe fitsidiana fohy be fitaizana zokiolona. Mba efa nieritreritra ve nareo hoe mahaliana ve ny resaka amin'olona tsy mitovy aminao? Dia ahoana no ataonao amin'izay? Mpiara-mianatra sady tena mpinamana i Tony sy Joe. Niondrika tamin'ny seza ny Tony ary ny toloko. Fa inona ary no ao an-tsainy Ramsey Sanders e? Hitsidika fohy be fitaizana zokiolona hono, izany ve dia mba hafinaritra? Izaho koa aloha tsy te handeha hijery antitra izany ka, hoy Tony tamin'ny Joe namana. Izany ve nanolazaina ary ho izy? No hozy izy Joe nanaiky. Ankoatr'izany ny antitra ny hono ohatrany hoe mamofona fahafy ary ny atsasaka ny fotoana zareo dia tsy maheno izay lazainao akory. Hoy Tony, ny tena raharaza dia ity fampiasana nomendra Ramsey Sanders. Ahoana koa no anoratana fantaniana ho apetraka amin'ireny olona ireny? Takatro fa tia Monsieur Sanders ianarantsika momba ny fanajana ny zokiolona, fa niresaka amin'ireny ve hoa tsy ampatahotra e? Isaky ny resaka momba ny zavatra ho ataony sy ho lazainy Tony sy Joe dia tsapany Tony fa ohatry ny misy vato be izany mibana ao amin'ny vavony ao. Manabe izy hoe inona ary izao no lazaiko amin'ny antitra izay hipetraka eo amin'ny laoko ao. Moa ve sao dia hifampijerijery fotsiny izahay? Nandeha teny anefa ny fotoana rakizy ary tonga ihany ilay andro andehanana. Tao anatin'ny fiara be mpitondra ny mpianatra rehetra dia nijerijery teo am-baravarakely Tony sady nisentoka efa tafiditra tao amin'ny parkina ry zareo. Nitsangana teo anoloan'ny fiara nitondra azy ireo i Ramsey Sanders tamin'izay dia nilaza fa rehefa tafiditra ao anatin'ny trano ao nareo dia ho ampahafantarina anareo ny olona nendrena anareo androany. Tsarovy fa ny anjara anareo dia mianatra momba azy ireo sy ny fiainan'izy ireo. Dia rehefa nilahatra ny mpianatra rehetrarehetra dia lasy Tony nandeha tany amin'ny farany ariana izy ary nanao izay azony antoka fa teo amin'ny farany laharana izy rehefa niditra ny mpianatra rehetra. Hoy izy tany an-tsainy tany hoe angamba tsy ho betsaka ny zokiolona ao anaty trano ao ka raha mijanona aty amin'ny farany ariana dia mety tsy hahazo olona hiresaka aminako. Tsy niandry ela be anefany dia nahita ny namany mpianatra namany rehetra ary nanantona ny Tony Monsieur Sanders ny teny taminy hoe Tony, tiako ny ionanao Monsieur George. Mino fa andalo fotoana mahafinaritra ianao hamantatra momba azy. Dia hozy izy Tony hoe eny sady ongongonina tsy te ahoako loatra. Manahoana ianao ry tovolahy hozy George tamin'ny Tony? Hitako amin'ny tarehanao fa tsy dia te ho eto loatra ianao. Na dia taitra tamin'ny zavatra nilazainy George azy Tony dia nanainga ny sorony izy sady niteny hoe marina ny teninao. Raha vinavinaiko koa George dia mihevitra ianao fa tsy misy mihitsy zavatra iombonantsika na hoe izahay tsy mahita na ratsiratsy kokoa noho izany ary hoe mamofona sady mampiomehy izay. Izany e? Gaga Tony dia nijery amin'ny Monsieur George. Ahoana ny nahafantaranao fa niresaka an'izany izahay sy Joe? Dia me i George ny teny hoe Tony tsy dia samy hafa loatra isika. Fon'izaho mbola zazalahy nitovy fotoana taminao dia nitovy ny eritrerintsika momba ny olon-dehibe. Dia naka toerana moramora mipetraka teo akaikin'ny Monsieur George i Tony. Lazao ary hoe manao an'izany fahanteran'izany hoy izy Tony manjany George. Ny Saint George, hitanao, maro ny olona manadiny fa ny olona mitovy fotoana amiko dia efa mba tanora koa taloha. Tsy tadidin'izy ireny fa mba afaka nandeha aingana koa nge izay taloha e. Mba afaka naheno tsara ny sofinay ary mba afaka ny lalao mihitsy aza. Dia nanontany an'i George Tony, inona izany no nataonareo mba hialana voly? Hoy George hoe tena tia ny lalao baolina tamin'izany tovi fotoana taminao.
variana ny haino ny tantarany Georges teo itony dia adino le isorosirena teo dia hoy indray Georges ohatra ny mankafy ny fotoana iarahantsika ihany ianao no mifagany dia hoy izy itony izany mihitsiny manana zavatra iraisana maro noho n'izay no heveriko ka isika izany mihitsy ny olona maro sy Georges mahita olona lehibe kokoa noho izy dia mihevitra fa tsy manana ininy fampiresahana aminy nefa mety hiteraka olana isan-karazany izany tsy fampiresahana izany fa inona ny tianao ambara hoy itony tamin'ny Georges mety hiteraka tsy fankahazona ny tsy firesahana hoy Georges mananamana zao ampijalian'olona satria efa antitra tsy ajain'ny olona tsy fantany mihitsy mantsy hoe mitovy amin'ny any ane izahay reto na zareo matahotra na zareo mihevitra fa antitra dia mora toerana ny sasany amin'ireo namako zao dia nisy nanosika tany anaty fiara fitateram-bahoaka ny sasany misy mikapoka na mamely tamaina ary na dia ny zanany aza misy mampijaly azy dia hoy izy itony hoe kay tena tsy fantatro hoe zavatra ohatr'izany kay mety hitranga amin'ny olona iray no mahantitra azy tena tsy mety kosa aloha hoe ny taonanao fotsiny ve dia anaovananao toy izany dia inona no azoko atao amin'izany dia hoy izy Georges tamin'ny taony hoe efa nanomboka tsara ianao androany ny fahafantaranao ahy fotsiny dia ampy anampy anao ahatakatra fa ny olona mitovy taona amiko dia manana fihetseham-po indraindray izahay mety hoe marary misy manaintaina kanefa izahay ihany koa dia mba mila namana ifampiresaka aminay azoko ny tiana ho lazaina ho taony ary hitako fa kay tena nanana hevitra tsara marina ny Monsieur Sanders nitondra anay taty androany zao ho resahako amin'ny namako izay tsy taty daholo izany tiako ho azon'izy ireo koa manko ny lesona nianarako androany taty fa manana fantaniana iray hafa hoe ahoana hoy Georges nanontany mety mbola afaka ihaona ve sika ho taony dia izy Georges hoe mbola fampiasana taky ny klasinareo ihany ve hozy taony mba te hiaraka aminao fotsiny dia te hijery hoe inona ihany koa no azoko ianarana avy aminao sady ny tsika taony mety amiko izany io Georges dia ampahafantariko an'ireo antitra namako aho tokoa fa fantatro fa ho tianao ihany koa izy ireo ny tenin'Andriamanitra araka izy ao Matthieu 10:10 dia miteny an'izao hoe manajany rainao sy ny reninao indraindray isika dia tsy mahafantatra akory fa ny atezerana ny avinavina hiditra sy ny sisa ataontsika io ka miteraka alahelo ao am-po an'iray aman-dreny dia zarendrika erisetra atao amin'izy ireny ihany koa izany ary tsy ny lehibe ihany no mety hanao erisetra fa isika ankizy ihany koa dia amafisy ny boky ny Efesiana izao amin'ny 9:9-10 hozy izy hoe manajandra isindrenao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany raha dikantsika izany raka izy dia izao ny fanajana indray aman-dreny dia ahitana soa izany hoe mitondra fitahiana ho an'izay manao an'izany fa izao kosa ny mifanohatra amin'izany ny tsy fanajana dia tsy mitondra fitahiana ho antsika dia ny tapany faharoa amin'ilay Matthieu 10:10 teo miteny hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao izy ary ilay namana teneniny hoe tiavana dia valiany petera voalohany 2:7 hoe manajany olona rehetra ilay namana tokony ho tiavana tenenin'Andriamanitra tao Matthieu ke izany dia tsy ilay namanao ilay tianao be iny ihany fa ny olona rehetra indrindra ilay tsy misy hitovizana aminao iny mihitsiny ary ny fanaovantsika an'izany dia fanehoantsika izy fa matahotra na manaja na mamevoninahitra an'Andriamanitra isika sao manko ny tenin'Andriamanitra hoe izay mamevoninahitra no meko voninahitra io voninahitra io ilay fitahiana raka izy dia ilay didy izay misy teny fikasana no ny fahasoavan'Andriamanitra ary izy amintsika ankizy ary maniry aneo fanajana fitiavana amin'ny olona rehetra manomboko izao misy aminareo manatrika eo ve za koa mbo isan'ny te ho namanareo te aneo fanajana fitiavana amin'ny olona rehetra ary ndeha hoentintsika mbavaka eo amin'i Jesosy izany fianondriana tsara izany mba hatanteraka izany eo amintsika dia hivavaka isika Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny lesona izay nomenao anay androany indray mba hitiavana ny olona rehetra indrindra ireo izay tsy mitovy aminay
ampio izay rehetra izay naheno an'izany afatra izany androany mba hayana tanteraka izany ka fitiavanao Jesosy no ataonao am-pona ihany koa mba haizanay mity sy manaja ny olona rehetra indrindra ireo zokiolona fatononay aminaranao Jesosy sy mivavaka izany amen. Izao tenako izao feno tizao indrindra fa ity foko ity Jesosy no atolotromba ho avaotsina tsy anana baraka anao Jesosy ni fiainako kafenona drefanay tsasasy mendrika ni fisanasy ni fiteniko ekanena Jesomba utuniana Itoevo amico ni fitiavana maitiavako ny fahavaloko Jesosy ireo fomba ratsy zay nianako solore Jesosy mahotena Jesosy ni fiainako kafenona drevana tsasasy mendrika ni fisanasy ni fiteniko ekanena Jesomba utuniana Fifaliana ihany koa no anolorana ny arahaba ho anao amin'ity sabata manokana ity. Mbako manana ny teny izay efa noentin'ireo namana teo aloha ny amin'ny hoe zazainao zany amin'ity androany ity ny rarina indrindra dia mba ho fitaovana ampitsarana tokoa ny erisetra ka amin'ny alalako sy amin'ny alalanao dia hena eny tsy hisy intsony mihitsy ary izany erisetra izany.
amin'n'ity androany ity a ny loha hevitra izay iarahantsika mijery a dia manao hoe fanararotana ny zokiolona ajao ny rainao sy ny reninao. Andeha hivavaka isika angataka ny fitarian'ny fany masina mba ahafahantsika miroso amin'ny fanazavana izany loha hevitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra fanahy mpanazavo, ankehitriny raha iresaka izahay ny amin'ny afatra avy aminao dia mba ianao tokoa no hiasa hanazava ny fosin'ny sainay, hanampy anay hahatakatra ary koa hanampy anay ampiatra dia ho vavolombelon'ny teninao izahay ka ho fitaovana ampitsarana ny herisetra. Misaotra indrindrandriamanitra fa aminaran'i Kristy ny ivavahanay. Amen. Fanararotana ny zokiolona ajao ny rainao sy ny reninao. Andeha anomboantsika ny resaka androany dia hijery ohatra anankiray ao amin'ny baiboly isika. Ao amin'ny Marka 7 dia misy tantara anankiray. Marka 7 dia ny 5 ka hatramin'ny 17. Andeha raha antsika mamaky izay lazainy izany. Marka 7 dia ny 5 ka hatramin'ny 17. Izao no voalaza. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoradalàna hoe nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy ny sasa izy. Fa Jesosy nanao taminy hoe marina no namina ny Isaia anareo mpiatsara velatsy araka ny asa soratra hoe ity firenena ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra. Kofoana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Ary hoe koa izy taminy, ay, tsara ny nahafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy Mosesy, manaja ny rainao sy ny reninao. Ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbana, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony ahazonao soa avy amiko, dia tsy avelanareo anao ninninona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo ho tandremana, ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Rehefa jerena io tantara anankiray io dia nisy tovolahy anankiray ratsy fitondra ny ray aman-dreniny, ary ny fariseo rehefa niresaka tamin'i Jesosy no toa nanome rariny azy. Ohatran'izao manko ilay tantara hoe niresaka amin'ny ray aman-dreniny izany ilay tovolahy hoe za tsy rarahan'izay fivelomanareo sy amin'ny fiahinanareo intsony fa aleo fa omeko any am-piangonana daholo ny vola rehetra, dia amin'izany fotoana izany satria ny fiangonana no anolorako ny vola dia mety ny ataoko. Ohatrohatr'izay izany ilay tantara. Dia azonao sary an-tsaina ve ny fahadisom-panantenan'ny ray aman-dreniny izany tovolahy izany teo am-pitenenana an'izany hoe izy izany no afaka hiahan'ilay ray aman-dreny, kanefa dia milaza izy hoe omeko any am-piangonana ny vola fa ianareo tsy rarahiko intsony. Fa tamin'izay fotoana izay ny fariseo nanome rariny an'ilay tovolahy. Dia izay no nitenenan'i Jesosy azy tao anatin'iny vakiteny izay niarahantsika nijery teo iny. Dia ahoana ary ny hevitrao? Raha nilazain'ny baiboly aloha, arak'ilay efa nivakiantsika teo dia nahariaran'i Jesosy mihitsy fa tia tena tsy tia olona izany ny fariseo amin'ilay fomba izay nataony, ary tsy mahazo rariny mihitsy izany hoe manala tsiny ny zanaka iray manao tsinitsinina ny ray aman-dreny izany. Zanaka izay tokony hikarakaran'ilay ray aman-dreny izay ilay tantara eto, kanefa tsy nanatanteraka an'izany dia mahazo rariny avy amin'ny fariseo, fa tsy mahazo rariny anefa ny fariseo teo anatrehan'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe manome voninahitra amin'ny molotra fa tsy amin'ny fo ny manao toy izany. Ny voalazan'ny Exodosy 20:12 izay didy 5 ao anatin'ny didy 10 moa dia miresaka mazava tsara ny amin'ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maroandro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovan-Andriamanitra ao anao. Dia tena namafisan'i Jesosy mihitsy ny amin'ny tokony hiheverana ka haresy lahatra ny mbola hanatanterahana an'izany. Misy dikateny baiboly anankiray dikateny amplified dia toy izao raha dikantsika amin'ny teny malagasy ny lazainy hoe tandremo, karakarao ampanajana sy ampankatoavana
ny rainao sy ny reninao raha toa zany ka hamakina n'ilay Exodosy toko 20:20 mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao. Tena hoe tandremo karakarao ampanajana sy ampakatoavana ka izany no afatra tiany Jesosy napita tamin'io tantara io ary ampitaina amiko sy aminao ihany koa amin'ity androany ity. Misy olana lehibe tokoa manerana n'izao tontolo izao amin'izao vanim-potoana misy atsika izao ary olana tsy hoe voafetra ny firenena na hoe voafetra ny kolotsaina na hoe any amina foko sasany ihany na amina sarangam-bahoaka ihany fa olana izay tena hoe manerana n'izao tontolo izao. Isika moa isa-taona rehefa miresaka ny amin'ny fotoanan'ny fampitsarana ny herisetra toy izao dia matetika ny herisetra amin'ny ankizy, ny herisetra amin'ny vehivavy, ny herisetra amin'ny tanora na hoe amin'ny hafa ankoatran'izay no resahantsika fa amin'ity fotoana manokana androany ity kosa isika dia resaka ny amin'izay olana lasa miamitombo manerana n'izao tontolo izao izay dia tsinona izany fa ny olan'ny fanararaotana ny zokiolona na ny hoe fampiarana herisetra izany amin'ny be antitra. Dia mety misy teny isika hoe aiza koa ny misy an'izany, iza koa ny le anararoatra be antitra fa rehefa jerena dia tena hoe misy izany amin'izao fotoana izao. Ny Baiboly moa ao amin'ny ohabolana toko 7:20 andininy 2:20 andehany raha antsika mamaky dia maneho hevitra anankiray izay torohevitra avy amin'ny Solomona ao amin'ny ohabolana toko 7:20 andininy 2:20 dia izao no lazainy hoe maneke ny rainao izay niteraka anao ary aza manamavo ny reninao saingy efa antitra izy. Tena mamerina mampianatra antsika mihitsy ny amin'ny hoe anekena ny ray aman-dreny. Raha tena antsika amin'ny fitenitsika ilay izy dia hoe enoy ny rainao izay niteraka anao ary aza manamavo ny reninao rehefa antitra izy. Dika tena baiboly anankiray baiboly antsoina hoe message dia ohatra izao koa ny azy ny ilazany azy hoe enoy ny rainao izay nitaizanao ary rehefa antitra ny reninao dia aza atao tsinotsinona izy. Ry hava malala androany dia te amerina amintsika indray ny fahatsapana sy ny faharesen-dahatra ny manandanja ny zokiolona ny ray aman-dreny ny afatra ifampizarantsika ka mba hifanentanantsika dia anekentsika ny amin'ny hoe anajana anekena azy ireny ary raha isika no voatendry hikarakara dia tena hoe hitandrina dia hikarakara ny mpanajana sy ampakatoavana tokoa ka tsy anao tahaka an'izay nolazaina tamin'ilay tantara voalohany novaka itsika ny amin'ilay tovolahy izay nanao tsinotsinona ny ray aman-dreny dia mieritreritra hoe ny fivavahana no hanaovany azy dia nety ilay izy kanefa nodisoan'i Jesosy. Ny fanaovana tsirambina ny olon-dehibe dia herisetra izany ary ny tsy fanajana sy ny tsy firarahiana azy ireo dia herisetra ihany koa izany. Ka inona ary no antenain'Andriamanitra amiko sy aminao, inona no angatahany raha miresaka an'izany sika androany. Dia ny fanatanterahana an'ilay tenin'Andriamanitra hoe henoy ny ray izay niteraka anao ary rehefa antitra ny reninao dia aza atao tsinotsinona ary mba tsy ho avy amin'ny sika anie. Mety ho vady, mety ho zanaka, mety ho zafikely, mety ho mpiara-monina, mety izay mifanerasera amin'ny olon-dehibe, zokiolona dia tsy ho avy amintsika anie no hiavian'ny herisetra amin'ireny be antitra ireny. Asa mety heritreritra ianao hoe za tsy mbola nanao teny mahery na nampiasa herisetra na nikapoka na nanao zavatra tsy nety tamin'ny lehibe fa ianao ve nefa rehefa niresaka tamin'ny ray aman-dreninao efa lehibe na niresaka tamina ray aman-dreny lehibe izay nifanerasera taminao tsy mbola nampiaka-peo mihitsy ary nanahoana tamin'ny rehefa nandeha tany amin'ny fitateram-bahoaka nefa nisy fotoana ve hoe navelanao nitsangana na tsy tanana toerana ny lehibe dia ianao nipetraka fa ny fiainantsika andavanandro dia tokony ohatra anehoantsika ny amin'ny fanajana ny lehibe ny zokiolona ny be antitra indrindra moa raha isika no notendrena hikarakara ny ray aman-dreny fa Andriamanitra tena ny hevitra ary ny karakara ny olon-dehibe. Ohatra ao amin'ny Baiboly izao i Abrahama nefa 570 taona raha natsoan'Andriamanitra azon'Andriamanitra nataony ny antso tanora kokoa sy feno hery kokoa fa i Abrahama mba hanehoan'Andriamanitra ny fanajana lehibe ao amin'ny Abrahama no nahitany toetra izay nilainy dia i Abrahama no nisafidiany. Tahaka izany ihany koa Mosesy anie efa
tao arinan'ny 70 taona faharoa ny lalova ny vonatsoana mitaniraka 70 taona Mosesy tamin'ny namono an'ilay Egiptiana fa tsy mbola iny tanjany tamin'ny 70 taona ziny no nilain'Andriamanitra azy fa rehefa efa zoky olona izy no azon'Andriamanitra nanankinana ny asa izay asainy atao dia tsy Abrahama sy Mosesy ihany teo kory Noa ny zanaky Noa matanjaka fa Noa no nisafidian'Andriamanitra anatanteraka niraka tsy reny ihany fa teo ihany koa Jaona ilay mpianatra malala ny hafa ny eritreritra rehefa nalefa sesitany Jaona dia tsy nanompo an'Andriamanitra intsony fa tamin'ny fahanterany mbola nanendren'Andriamanitra ny ampiasa azy izany hoe Andriamanitra dia tena ohatra tsara ny amin'ny fanajana ny zoky olona ka zao are Andriamanitra dia sy manaja ny zoky olona manankina ny fitokisany amin'ny zoky olona ary manantena ny mba hoe zasa ianao ihany koa mba hanaja ny zoky olona ny zoky olona ne manam-pahendreny ary ny tanora amin'izao fotoana ne tsy ampy ny fahendren'ny zoky olona andeha tsy hanao tsinitsinina na hevitra hoe ny zoky olona efa lany andro na efa nilozany toetrandro na hoe tsy maharaka intsony fa hanome vidiny ny fahendrena azon'izy ireny ampita amintsika taranaka aty aoriana ka ny faneren'Andriamanitra isika za zany dia ianao ihany koa amin'izay toerana misy atsika tsirairay avy amin'izay toe-javatra hifanandrifiny hoe fisitsika tsirairay avy dia hanome lanja ary anaiky ny mahazava-dehibe ny fisian'ny zoky olona ka hanome toerana ho fanajana azy ireny ary arak'ilay nolazain'ny ohabolana 7:20 dia tena hoe anaiky ny ray izay niteraka ary tsy hanamavina hoe anao tsinitsinina ny reny rehefa be antitra izy sy ilay lazain'ny Exodosy 2:12 izay didy mihitsy no napetrak'Andriamanitra amintsika dia hoe hanaja ny ray sy ny reny isika mba ho maro andro amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra antsika aza tonoina ilay dika teny anankiray le hoe manajana rainao sy ny renao dia hoe tandremo karakarao ampanajana sy ampankatoavana ny ray aman-dreny fa na Andriamanitra ary tsy nanilikilika azy ireny sasainao ihany koa mba hiraharaha fa tsy hanilikilika ny antitra Andriamanitra nankasitraka sy nanome hery an'zareo ahafahana nanao ny fanompoana sasainao ihany koa hanome lanja ny fahendrena sy ny fahaiza-manao sy izay afaka zarain'ireny lehibe ireny amintsika eo amin'ny fanatanterantsika ny tokony atao ka vonina ve ianao anao fanandramana vaovao manomboka eto andinika ny aminy hoe nanahoana ny tondrako ny be antitra sy izay zoky olona teo aloha fa izao anahoana ny anaovako azy indray vonina hiady ho azy ireo ihany koa ve ianao eny amin'ny fiarahamonina sy amin'izay toerana rehetra hisy asa ianao eny raha vonina ianao dia hivavaka ho anao ao satria za ihany koa maniry ny mba hanaja hanome lanjany ary tsy hanao tsinitsinina ny zoky olona aza tonoina tandremo karakarao ampanajana sy ampankatoavana ny ray sy ny reninao ary maneke azy aza tao tsinitsinina na amavoina rehefa antitra izy ireny andeha hivavaka ho anao ary fa mino amantsy fa miara resy lahatra isika ny amin'ny ampitsarana ny erisetra amin'ny zoky olona hivavaka isika Andriamanitra ray eo misaotra anao ny amin'ny ohatra izay nomenao ny amin'ny tsy fanilikiliana ny zoky olona fa fanakinana ny fanomponao amin'izy ireny ny anatra izahay manapa-kevitra ny mba hanaja ny zoky olona ihany koa ho vaony fonay ary ampio izahay amin'izao sisa izao mba ho fitaovana tsara ampitoetra ny fanajana ny fankatoavana ny zoky olona ary hiady ny ampitsarana ny erisetra ny mianjady amin'izy ireny misaotra indrindra Andriamanitra amin'ny anaran'i Kristy ny vavahanay amen